Ry avako malala ho amin'ny tompo ho aminareo hatrany ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Ny tenin'i Jesoa mandresy ny sakana. Ny tenin'i Jesoa mandresy ny sakana. Zany indray no mofinaina hitantsika amin'io. Filazantsara araka amin'ny Marka 5:5 ny 5:telopolo hatramin'ny 7:70 farany. Andeha ho vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo fa azy ny teny. Raha mbola niteny Jesoa dia nisy tonga avy any amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, efa maty ny zanakao vavy. Nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa tsy nahoan'i Jesoa zany teny nataony zany, fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany anaraka azy, afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahin'i Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan'i Jesoa ny tabataba, dia ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy, fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona, fa nandroaka azy rehetra izy dia nitondra ny ray aman-dreny razazavavy mba amin'izay olona teo aminy ka niditra tao amin'izay nisy andrazazavavy. Dia nandray tanan razazavavy izy ka niteny taminy hoe, talita kumi, izany hoe raha dika, ry zazavavy, hoy izao aminao, mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay razazavavy, ka afa nandeha, fa efa 12 taona izy, ary niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona. Ary Jesoa nandrara azy mafy, mba tsy ho fantatr'olona zany, ary nasainy nomena hanina razazavavy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tenin'i Jesoa mandresy ny sakana. Fantatsika tsara ity tantarany nananganan Jesoa ny zanakavavy ny Jairo ity. Rehefa maty no elingelen'ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona, dia tonga hatramin'ny fahafatesana ity zazavavy ity, raha mbola ka narary izy no niangavy azy ny rainy mba hanasitranan'i Jesoa azy. Eto tazantsika fa efa tena tonga tamin'ny fahafatesana mihitsy ity zazavavy ity, ary dia indro misy pirofo maro entiny marika manazava fa niala tamin'ny zazavavy ny aina ka dia maty izy. Eo ohatra voalohany, ireo iraka avy any an-tanàna tonga niteny tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga hoe, aza manahirana amin'ny mpampianatra intsony, fa efa maty ny zanakao vavy. Ireo iraka nahita maso, iraka niainga avy ao an-trano, tena milaza fa maty koa fa tsy marary intsony ilay zazavavy. Etsakilan'izay, rehefa tonga tao an-trano i Jesoa, dia nahita ny tabataba be tao an-trano, fa nitomany sy ninaonaona be ihany ny olona. Fomba fanao zany rehefa misy maty teo amin'ny jiosy, ary dia indro nampiarina ny fomba. Azo atao mihitsy aza ny maka sodina tahaka fanaontsika malagasy, maka pitsoka mozika, ary tamin'izany dia
misy karazana vehivavy azo karamaina hitomany mba hanamafy ny fahoriana, fa arakaraky ny habetsaky ny isan'ny mpitomany sy ny mpitsoka mozika, ny mpitsoka ny sodina, ny harena ny manamanjo. Ka hitatsika fa mpanapaka sinagoga manan-katao ihany, tsy gagy tsika raha ninaonanaona be sy mafy ny tabataba tao an-tanàna. Pirofo zany fa efa maty razazavavy. Ry havako malala, eo ambonin'izany fahafatesana izany no mitsangana Jesoa. Eo ambonin'ny fahafatesana i Jesoa no miteny, ka nilaza nampahery voalohany an'ilay mpanapaka ny sinagoga ka niteny manao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany. Fa mbola eo ambonin'ny fahafatesana, eo anatrehan'ny fahaverezan-toko sy ireo tomany sy tabataba maro no nitenenan'i Jesoa indray koa manao hoe tsy maty razazavavy fa matory. Ary teo anatrehan'ilay zazavavy mandro teo am-pandriny, eo ambonin'ny fahafatesana, i Jesoa no niteny manao hoe razazavavy, hoy izao aminao mitsangana, na ny hoe talita komi. Ry havako malala, sakana maro na teo amin'ilay vehivavy, na teo amin'ny rainy, na teo amin'ireo vahoaka, fokon'olona tao an-tanàna, ny fahafatesana. Fa ny oaran'i Jesoa zany, ka ny tenin'i Jesoa dia ambony lavitra noho ny zavatra misy sy ny lôjika-piainany iainantsika. Na vita ny oatra ny lôjika ny fahafatesana ny tenin'i Jesoa ka dia indro nitsangana razazavavy ary afaka nomena hanina, sakafo ivelomana. Pirofo zany fa tsy avelo na matotoa na angatra ity mitsangana ity, fa vatana nofamandra afaka misakafo. Nesoron'i Jesoa tamin'ny fahafatesana izy nentina teo amin'ny fiainana. Mahavita zavatra lavitra tsy takatry ny saina ny tenin'i Jesoa. Ny tenin'i Jesoa no nahafantarantsika fa mandresy sakana maro, sakana teo amin'ilay jamba hatrany an-kibon'ireny ny fahajambany, fa noho ny amin'ny tenin'i Jesoa, baiko nomeny Jesoa azy dia nandeha nakany amin'ny Farisiloama izy mba hanasa izany. Sakana tamin'ny Petera sy ny namany tsy nahazo hazan-drano nandritran'ny alina tamin'ny fanaratona, fa ny tenin'i Jesoa nahavitan'izy ireo nioatra izany, ka dia nahazo hazan-drano be izy. Ho anao koa ry havako, ho anao, ninona sakana eo amin'ny fiainanao, to misy ny akamona, to misy ny faharerahana, to misy ny tsy fahazotoana, to misy izay mampangatsiatsika anao amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Eny, to misy ny fahantrana, tsy fananam-potoana sy ny sisa. Ny tenin'i Jesoa no ahafahanao mihoatra ireny sakana rehetra ireny mba ahazahoanao fiainana, mba hitondranao indray ho amin'ny fahavelomana. Ento miaraka aminao ny tenin'i Jesoa dia ho tratranao izay irianao. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindra Andriamanitra ny voninahitra ianao, ilay miteny mahatanteraka andresenay sakana amin'ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia falo ny fonay. Raha afaka mitondram-bavaka izay ireo madinika maro be, ireo izay eny anjoron-dalana, eny anjorom-bala, ireo zanaky ny lalana, ireo tsy misy mpiantra, tsy misy mpiahy, apetrakay ampelatananao. Anomana ny fanompoam-pivavahana rahampitso izahay, fotoana ionanay aminao Andriamanitra, dia amarino, amasino, tafio amin'ny fanahy masina mba hiasa tsara ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Tompo. Amen.